Efa niakatra fa mbola vao mainka izy fiakarana atsopatsy ny vidin'ny henan'omby eny an-tsena raha ny fanambarana nataon'ny Général Serge Guélé, sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie am-pirenena. Taorian'ny fiaonany niaraka tamin'ireo solombavambahoaka androany alarobia no nanaovana izany fanambarana izany. Nanazava izy fa ny ady atao amin'ny halatr'omby no mahatonga izany fiakaran'ny vidin'ny hen'omby izany. Araka ny voalazan'ity tompon'andraikitra ity dia ny omby halatra matetika no mahamora ny vidin'ny hen'omby eny an-tsena eto Antananarivo. Tsy tokony ho faly hividy hena mora fotsiny anefa ny olom-pirenena satria misy ain'olona nafoy ao ambadika ireny hena mora vidy ireny, hoy izy. Nanambara i Thierry Radzaona, filohan'ny vondron'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara na ny GEM, fa tsy afa-po amin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana 2024 na ny LFI 2024 ny sehatra tsy miankina. Maro hoy izy ny ireo torohevitra nataon'ny GEM anefa dia nirota amin'ireo ihany no notanan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ao anatin'izany ny torohevitra izany ohatra ny fampihenana ny tany hetra alohan'ireo orinasa. Tsy notanan'ny fanjakana anefa ny ankamaroan'ny tahana nataon'ny GEM mandritra ny fiaonany niaraka tamin'ireo mpanao gazety androany talata. Vao mainka aza nahena ny fanjakana ny tombony efa nanana ny orinasa afakaba, hoy izy. Na dia nanatrika fivoriana maro aza ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara teo amin'ny fandrafetana ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola dia tsy mba notanana ny ankamaroan'ny hevitr'izy ireo. Nitrotraka nivoaka ny toeram-pianarana ireo mpianatra avy ao amin'ny lycée technique Alarobia androany talata 3 Novambra tokony ho tamin'ny 7 maraina teo. Nikasany handeha hamalifaty ireo namany izay voalaza fa nisy namono izy ireo. Horonan-tsary niparitaka tao amin'ny tambazotra Facebook no niantombohan'ny raharaha. Nandritra ny fotoanan'ny fakandrifitra no niely ny feo fa andeha hamalifaty ireto mpianatra tato aminay ary nirohatra nivoaka ny sekoly. Raha ny fitantarany Oliarso Ramananjanahary, tompon'andraikitra ao amin'ny lycée technique Alarobia, niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana teny amin'ny lalan'ny Vandry, Akorondrano ary Antanimena ity rodiben'ny mpianatra saingy voasaka ny mpitandron'ny filaminana teny Antanimena ka tsy tonga teny Mahamasina. Nisy ny fivoriana maika nataon'ireo talen'ny sekoly rotonta teny amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa. Voalaza fa nandray fanapahan-kevitra ny ampiato ny fampianarana nandritra ny fotoana tsy voafaritra ny talen'ny lycée technique professionnel du génie civil etsy Mahamasina mba hiarovana ireo mpianatra ao aminy.